Ia pa yang eu. Cerarang kau sampai janu pun janu. Saina eritreretina mihitsy ingery-dania hoe aty amin'ny taona 520. Zany hoe 520 taona aty aorianany niverenana niverenan'ny fahaleovan-tena dia misy malagasy mpiray tanindrazana mitsoka tanàna dia miafina any anaty ala. Dia tena ohatrany tena tsy mandro mihitsy ny saina hoe fa maninona ny tonga amina zavatra ohatran'izany hoe 520 taona teo aorianany niverenan'ny fahaleovan-tena ny Madagasikara dia mbola misy apahana malagasy tsy ray tsy roa. Raha ito indray voatra zany tsy resahana hoe mandory anatorany ambany tunela matorany anerakely tatatra any anaty anina fa misy malagasy lasa mitsoka any anaty ala manavitra ny ainy no ninona voalohany resaka tsy fandriampahalemana eo satria manafika mampiorooro ny olon-dratsy dahalo zany fa tena le hoe ihany koa le hoe ny fijoroan'ny olona amin'ny marina miaro satria resa mpifidianana zao ohatra lentranga tany amin'ny distriktan'ny Vatomandry dia lasa miala tanàna ny olona mitsoka satria tonga ny mpitandro ny filaminana misambotra dia tena hoe afohitra amin'ny fianaran'ny zanaky ny fianakaviana maro hoe tena mitsoka so voasambotra avoto ny aina dia banga ny fianarany ankizy tsy haintsony izay nitranga tao tanàna amin'ilay fananana kely ny hiraka moa zany dia tsy fialahary fa hoe tsy azo ataony manohinohitra voka-pifidianana ka dia mijoro ary tonga dia misambotra avy hatrany zay ny hiraka ao menan'izao dia manatanteraka izy satria zay ny baiko dia nisy betsaka amby folo ny voasambotra tany amin'ny commune samihafa tany amin'ireny distriktan'ny Vatomandry dia tena irentiko hoe ahoana mahatonga izy hoe tena hoe 25% contre 75% dia le 75% zany misitaka ery fa mena 25% toerana dia kinany samy mpiradio amin'ny fitonana amin'izao fotoana zao na hoe zany kosa dia tena fa fambolena korotana zay zany le zavatra misy ao anatin'le tranga misy dia mirena no misy manatsotsora resaka hoe inona moa dia ataonareo mahagaga an'izany inona ataonareo mahagaga an'izany ka ny volamena ary mivaka rotamby dia tena hoe dia tena zay ve zany sisany anao anaty raharaha ty eto amintsika zany le hoe tena ary tsy resahana tsony zavatra nitranga tany Antsiranana zany misy olona le hoe fa ahoana moa hoe lalàna mba misy ihany miresaka raha misy fahabanga-toerana na olom-boafidy dia ny lalàna zany milaza enim-bolana eo zany misy ino ny antony mety hoe tsy afaka manao an'ilay asa tsony izy sanatria ka nidosany fahafatesany izy nananao démission izy dia tena misy olom-boafidy ao amin'ny Tsiranana zany ao amin'ny commune urbaine de Kosiorez io koa manahirana eo amin'ny lafiny administrativa zany ny taratasy ara-panjakana dia ny Antsiranana
de resantsika izy any Atsirana na Atsirana fa izy io tompoko de commune urbaine de Diego-sur-Ré zany filaza le izy zany hoe administrativement zany le izy ianao zany raha manoratra ao amin'ny commune ambony vohitra Atsirana tsy miresaka zany raha taratasy fa ny tena izy commune urbaine de Diego-sur-Ré eo zany rehetrarehetra zany mila mety maivana zany de question d'appellation ve azafady zany raha ohatra ka mitondra ny raha eny anivon'ny tribunal ianao de tonga de hoe tena tsy azo raisina satria sur la forme de efa tsy mitombona hoe zavatra samihafa zany ohatran'izany hoe raha misy anaranao misy diso na tsy pelona na hoe latsaka ny fanampina anarana de tena tsy mahitsy manao anao taratasy miverina makany any commune anao manao an'le hoe certificat d'individualité hoe ity olo ity de zao marina ny anarany ary mila tondra vavolombelona roa ianao manamarina hoe idany marina ity ary ity le tena anarany de mitondra vavolombelona tsy maintsy manao certificat d'individualité manamarina zay ka zay le hoe amin'ny lafiny administratif azy amin'ny administration de tsy maintsy araky ny tena izy no manao izy raha tsy zay de hoe azo raisina fa tsy mitombony tonga de sur la forme anao zany de tonga sio satria mandeha am'izao fotoana zao ny atany moa zany hoe nanendrena PDS de olona samykako hoe PDS amin'ny ahoany misy olom-bofidy eo vitany any naka PDS amin'ny anao satria raha ny lojika dia tokony hoe misy amehana moa zany no ny resahana ny nanendrena an'le PDS de amehana amin'ny ahoana satria hoe lehibe ny tanàna teo hoe ahoana satria hoe misy fisamborana azy namatina velona zay moa zany le tsy maintsy samborina izy namatina velona zany moro vif de tena hoe ahoana zany de misy lalàna mifehy an'le izy hoe enimbolona de manendry PDS fa nanendrena PDS de tokony hoe PDS miaraka amin'ny vice PDS kanefa eo misy ataontsika hoe adjoint au maire zay efa nitendreny be ny tanàna tam'izany voafidy de eo zany inona no mahatonga ny resaka an'izany rehetrarehetra zany misy aratsy milamina eto ohatrany hoe misy finiavana tena hoe ndelay maresana mako aty mbadia ty hoe nivelan'ny fitondrana mamboly korotana fa tena ohatra ny zavatra hafa ingy le zavatra misy rydany zavatra hafa mihitsy le zavatra misy zany de tena eo de ireny zany hoe ahoana ny andaminana zany satria miresaka lalàntsika ao anatin'izany miresaka hoe légitimité tsika resaka fifidiana zany miresaka fandaminana tsika satria mbola vo zao hoe raha tsisy lamina matipaika zany lamina matipaika amin'ny ahoana moa zany hoe tena misy paix sociale misy hoe adhésion an'ny olona zany hoe tena hoe ny olona dia tena hoe mba miray mihitsy am'izay mitantana azy na eo akaiky indrina au niveau an'ny collectivité commune zany dia mba mandroso zany raha misy zavatra ho tanterahana de tsisy manao vato manao arina sy ny sisa fa mba mandray anjara ao anatin'le izy ohatrohatran'izay nge zany le tena fisehany tokony ho izy vao mba mety tonga tsikelikely am'le hoe isy fampandrosoana le hoe tsy maintsy zany ohatra ny terena le izy fa le hoe mba tokony isy le fampandrosoana satria misy paix sociale de resahana be deabe koa mikasika an'le hoe fanajanan'ny farafakeliny de voasoratra ny lalàna zany ny texte ary eo le misy an'le misy adhésion populaire le adhésion miaraka amin'ny légitimité ary le hoe raha mba olona voafidym-bahoaka tokoa no mitantana an'ireny commune ireny de tsy tokony isy problema loatra ny am'izay toy an'le hoe asa mandrara azy eo tanterahana fanatanterahana zay vina na ny fampantenana andrisan'le ataontsika hoe vanim-potoana fifidianana inony efa noeken'ny olona teo inony efa lany mbahoaka teo ary izy mahagaga am'le izy ohatrany hoe savivily taoko bakopatravina ave de neo ihany ny averin'ny eo satria resaka fanenjehana io no tokonana tam'izany fotoana tam'izany le hoe anova zao nefa miverina tsy moramora de zay le satria eo avitra eo afaka ray volana eo ny tsiaro ny tolom-panafahana tany amin'ny 777 tany amin'ny resaka 29 mars de tam'izany misy hoe tena any akata ady anaty akata zany le resahana de ohatrany hoe misy endrikendrika an'izany le zany am'izao fotoana zao misy malagasy lasa verina mitsokana anaty ala noho n'le hoe tena zay qualificatif fahafahana amin'ny resaka li zany be deabe bref tsy isaka tsy resaka nyty mivantany eto hoe tena amin'onjam-peo fa be deabe zany ny resaka mbandeha eto Antananarivo renivohitra zany am'izao fotoana zao de mandeha daholo velika nota inona no mitranga ahoana ny fandehany resaka filakevitra ny tanàna zany ny vory ara-potoana tokoa ny filakevitra ny tanàna Antananarivo zany tamin'ny herinandro ty zany alatsinainy talata larobia ny lahadinika telo zany tao anatin'io any de ny hoe ny fitsipika anatin'ny fean'ilay filakevitra ny tanàna mandritra ny 5 taona isiny zany satria zay moa zany zao ny feam-potoana iasana mitovy any am'be ny tanàna atao rin'ny fantsina na ny lalàna amin'ny feny vondroboka aparitra zany le hoe atao mitovy daholo ny feam-potoana iasan'ny olom-bofidy zay zany na président république io na député io na sénateur io na be ny tanàna io na mpanolotsain'ny tanàna io na neny amin'ny faritra koa tokony izy ary neny amin'ny faritany raha voalaza
voazan'ny constitution ny zavatra misy zany de hoe lahadinika telo ny teo ny règlement intérieur de mikasika ny organigramme ny be ny tanàna zany hoe organigramme ny commune hoe ahoana zany a ny firafitry ny asamandara eo anivon'ny commune ary ny fahatelo de mikasika ny atao hoe délégation de pouvoir na fanomezam-pahefana zay omen'ny mpanolotsain'ny tanàna ny be ny tanàna amindreo ataontsika hoe zavatra voafaritra mazava zany ohatra hoe findramam-bola fandraisinandreo tsika hoe fanomezana fitantanana ny zavatra maromaro zany misy teboka mazava mihitsy zany angatahany be ny tanàna satria tsy voafaritra ny lalàna milola izy dia angatahany eo anivon'ny filakevitra zany de omeny filakevitra zany angatahana mola izy de filakevitra ny hoe omeny na tsy omena roa telo reo zany lahadinika atomboka amin'le satria ao anivon'ny tanàna Antananarivo filakevitra zany betsaka ny resaka mandeha mantsy le resaka mandeha de mendrikendrika le zavatra mitranga ety ivelany ihany le ivelany amin'ny politika na amin'ny lafiny ataontsika eo amin'ny eo anivon'ny fitondrana Irmara zany sy ny ivelan'ny fitondrana de ny fanoherana amin'ny ankapobeny toute tendance confondue zay zany le resahana tany amin'ny ety ivelany zany de hoe misy ny tendance le hoe andao isina iverina isiny regroupement zay hoe sasarotra ihany izy ao anatin'ilay zay iny moa le tendance eo zany hoe tendance d'obédience opposition zany hoe manana fironona kokoa makany amin'ny fanoherana dia isan'ny lohalarana zany sady faharoa raha ny fahazahoana ny ataontsika hoe toerana maro anivon'ny conseil municipal ny tim satria izy manana 20 zany ny voafidy manaraka azy eo ny Titandrazana manana 7 mpanolotsaina 7 manaraka azy eo ny mouvement Gaskar manana mpanolotsaina 3 ary manaraka azy eo manana mpanolotsaina ray avy ny Arivo Mandroso sy ny refondation totale de Madagascar na ny RTM zay zany ny firafitra lizy mame 5 ny mpanolotsaina nisy mpanolotsaina mandrafitra ny filakevitra ny tanàna Antananarivo manana maro an'isa moa zany ny Irmara manana mpanolotsaina voafidy miisa 320 inona ny zavatra misy zany de hoe misy hoe andao idinika ambola tabitra ny avy aty amin'ny fanoherana dia ny ezahana navongona zany hoe ny tim ny Titandrazana sy ny mouvement Gaskar mouvement Gaskar moa zany efa nanio foana hatramin'ny fijoroana hoe zay de elanelany zay troisième voie zay tao anatoriana fifidianana législative reny zany troisième voie zay de miala an'le fifandroitana eo anivon'ny Irmara tim na tim TGV tim tsara petraka ty aloha ihany mantsy lafin-javatra anankiray zay teo de nisy ny ataontsika hoe fiezahana ivory tao anatin'ireny fionany reny tao anatin'izany fionany zany de tonga hatrany no maximum ny Titandrazana misy 7 tao anatin'ny fionany faravakely ny fionana indroa ny telo metaona natao tamina toerana anankiray efitrano zay amin'ny timma moa zany teny Faravohitra tsy maninona amin'ny resaka an'izany manana ny toerana fivoriana izy Faravohitra amin'le hoe trano mena fampiasany eo vovonana firaisakina de tao ny efitrano satria tao zany malalaka mba hahafahana mivory sady mba hoe calme dia misy fanakaloha tao anatin'ny fivoriana rehetra tsara petraka ty amialoha ihany tao anatin'ny fivoriana rehetra présentiel dia tsy mety feno mihitsy nisan'ny mpikambana eo anivon'ny tiako Madagasikara na ray anjara anatin'ny fionana fifanankalozana sy fifandaminana ray zay faharoa ny Titandrazana ihany ny complet 7/7 tamin'ny fivoriana rehetra natao teo anivon'ny tranomena roa zay fahatelo tsy mety feno mihitsy ihany koa ny teo anivon'ny mouvement Gaskar samy manana ny asa mandara mety maharaikitra azy ny tsirairay fa hoe rehefa misy ny fandamina satria tsy tontolo andro koron'ny fivoriana fa nomena lahadinika de mitondra de fandravonana natao anatin'le fionana anatin'le présentiel réunion mixte tsara fantatra ihany zay aty ampiandohany faharoa nisy ny proposition na règlement intérieur de nanana ny azy ny Irmara nanana ny azy taty amin'ny opposition zany zay nanaovana hoe adevitra miohatra amin'ny teo aloha nisy règlement intérieur zay nitondrana ny fehezana ny antemeran'ny tanàna teo aloha dia niezaka nijery point par point zany taty amin'ny hoe ahoana kosa iny amin'ny tsy ahoana ny amin'ny anisan'ny tondran'izany zao taty amin'ny Titandrazana hoe fa maninona moa ny bureau permanent ny conseil municipal ny tsy azo ahongana rehefa ohatra ka misy zavatra tsy voahoatrany eny amin'ny assemblée nationale misy ny hoe fanovana amin'ny bureau permanent rehefa ohatra ka tena hita fa tsy satria hoe tsy miaro ny asina ny asa ny tena niraka mpanaovina sy ntsisa de tokony zany hoe ny assemblée générale de tokony zay mihitsy no mistatuer zany ao anatin'ny tokony miovonareo zany ao anatin'le izy anisan'ny proposition zany faro ny tao anatin'ny principe nandrafetana ny règlement intérieur ny taty amin'ny opposition de hoe atao transparent satria tsika olom-boafidy tsisy tokony
fotoana fepenina amin'ny olona ny fidy antsika ity règlement intérieur ity sy ny voarafitra na resaka hoe inona zay mety ataontsika zavatra sitrahan'ny mpanolotsaina sitrahan'ny mpanolotsaina satria ny mpanolotsaina tanàna Tanarivo dia tsisy karama fa karazana bénévolat zany hoe raha misy zany dia indemnité de session ihany amin'ny fotoana ivoriana ihany mba misy tambiny kely karazana solon-tsakafo solom-paladie frais zany amonjena n'ilay fivoriana zay ihany satria tsisy hoe karama raisy nisy ambolona tsisy an'izany dia eo zany hoe basé tao anatin'izany ny foto-kevitra nandaminana na ny lalatsaina nandrafetana ny règlement intérieur avy aty amin'ny ny opposition ataoko entre guillemets aloha le opposition fa horesahako eo izy rehefa avy ao dia zay ny lalatsaina hoe transparent tsika tsisy tokony afepena satria ny contribuable no mizaka an'izany raha ohatra ka misy dia nandeha zany l'izy dia nifanankalozany an-dansiny kila ny Irmara sy ny naroso tao anatin'ny fivoriana hoe tiany ny Irmara dia tiany ny avy aty amin'ny team Firesakina sy tia tandrazana zay zany le règlement intérieur zany hoe tao anatin'ny document de travail io zay tonga am-pelatanan'ireo conseil municipal raha 5 dia tsy voasoratra tao anatin'le règlement intérieur tao zany ny MG na mouvement Gasikara zany hoe izy zany tao anatin'izy dia tsy impliqué tao anatin'izy zany aloha zany dia efa tsara fantatra ihany zany tsy impliqué tao anatin'le règlement ary ohatra somary niteraka tany aloha zany dia efa somary niteraka frustration ihany l'izy hoe fa ahoana sy ny sisa bon nandeha ny rosoteny ihany zany l'izy nampafanambarako tary hoe misy tsy tonga amin'ny vory misy tao anatin'izy tsy ray tsy roa ary faharoa tsy izay le hoe lasa hoe ny team Firesakina sy ny tia tandrazana zany nandroso an'ilay règlement intérieur anankiray everina fa aty amin'ny fanoherana raikitra ny fifidianana le règlement intérieur lasa hoe ny Irmara zany ny aty amin'ny fanoherana le aroso dia tsy lany ny fanohitra zay zany le zavatra nisy zany tsisy afenina zany hoe iza zany naninona tao anatin'ilay satria ny lalàna kosa aloha zany dia milaza ao amin'ny loi 2014-020 hoe raha va misy raha epa-efatra ny mpikambana mivory no mangataka fa atao latsabato miafina ny fifidianana dia zay no arahana raha vao misy raha epa-efana dia ny Irmara moa zany mangataka ataovy latsabato miafina lay fandaniana raha ny tokony hoe zany dia fifidianana olona no atao latsabato miafina fa ny akoatran'izay zany hoe raha misy fandaniana teti-bola raha misy fandaniana texte ohatran'izany réglementé dia tokony amain levé zany tsangatanana no atao kanefa ao anatin'izy misy disposition ao anatin'io 2014-020 io hoe raha vao misy mangataka ny raha epa-efana hoe ataovy ny fomba anaovana ny fifidianana dia izay no arahana dia ny Irmara zany angato hoe ataovy latsabato miafina dia tsy afaka manoatra satria zay no voalazany lalàna dia tsy azo dinganina ve zany tsy azo hoany ady hevitra be le izy hoe tsy azo ovaina ve zany raha anovan'izay dia tsy maintsy mandeha any amin'ny assemblée nationale manao amendement manao proposition de loi dia manao amendement dia fa raha mahita inona moa zavatra misy ao amin'ny assemblée nationale mbola majoritaire aloha ny avy amin'ny fitondrana dia misarotra ihany fa zany dia tsy manakana mihitsy ny siny débat hoe tokony rehefa fifidianana olona no mandeha ny vote secret fa ny akoatran'izay dia à main levée zany hoe tsangatanana avokoa no andaniana zany raha vao misy resaka texte misy resaka sinisisa dia teo zany aloha dia efa nanomboka débat niteraka resabe mihitsy ilay izy ny antony koa dia zao tia koa zavatra tsara ho fantatry ny mpieno ihany zany satria lasa miteraka resabe ao izy ary raha ohatra tsika tsy mba mitona fanazavana ao anatin'ilay izy tao ratiny ataontsika hoe investigation sy ny zavatra hita sy ire dia ohatrany hoe fa maninona ohatrany fa ilikilika mankaty amin'ny titandrazana mantsy le zavatra resahana teo zay tsy maintsy anaova karazana hoe chronologie mamerina kely hoe ny fahatongavana amin'ny vory ny fandraisana implication tao anatin'ilay izy sy ny tsisa ahoana amin'ny fipetrany dia tao anatin'ny vote ny règlement intérieur anie ka nisy CCM zany nisy conseil municipal ny team mivoaka ny trano tsy nandranjara tao anatin'le vote izy ina zany zao ny dikan'izany tsisy afaka mamay azy moa fa mety hoe misy consigne de vote sa tsisy consigne de vote tsy affaire tokantrano zareo zany tsy mety amin'izany zany manampy kely hoe banga anankiray ny mpanolotsaina team ray faharoa ny team araka nambarateny navoaka ny tribunal administratif de roapolo zareo no voafidy conseil municipal mialohan'le session extraordinaire dia efa nanao démission ny ray tamin'ireo roapolo zao zany hoe raha vao nametraka démission izy teo nivon'ny bureau permanent zany tonga tana président conseil dia tonga dia acté ary ny accepté lay démission vo accepté izy dia lalàna koa zany no milaza fa tonga dia fa afaka miatrika fivoriana fa tsy mandray anjara tsony izy amin'ny vote dia izy moa zany tonga ihany tamin'ny andro voalohany fa izy tsy tonga tsony ny antony dia satria nanao démission za zany mahita tena lecture l'izy tena erreur stratégique
satria 3 andro fotsiny le session extraordinaire hoe tena tsy afaka niandrana le 3e jour na après le session extraordinaire zay tena capital le izy satria 1 règlement intérieur 2 andaminana andreo vomera samy hafa ao anatin'ilay filakevitra ny répartition zany l'izy zany hoe une voix 2 mois zany ny tim tao anatin'izy hoe tena politiquement zany erreur stratégique l'izy hoe tsy maintsy nataony alohan'ny session extra le démission satria nieritreritra zareo ngambany hoe ilamina mialohan'le session ny hosolony eo anivon'ny conseil zany hoe miakatra zay asolo azy eo fenao hoe de mieritreritra eo anivon'ny romara ny fitondrana de efa izy ary ikady hoe zarany ary ianao miena nisany eo de nao tsisy lalàna mametraka hoe raha metra-pialana androany ny ray amin'ireo de rapitso dia voatendry ny solony io tsy maintsy mbola misy procédure mbola mandemboka any amin'ny préfecture mandefa l'izy any amin'ny tribunal administratif satria didi-pitsarana no mamaritra hoe ohatrany eny amin'ny assemblée nationale le na ny amin'ny sénat rehefa misy ny vacance de poste de mandefa lettre ny bureau permanent hoe banka ny toeran'ny ray ianina député ianina de alefany amin'ny ACC de ny ACC zany hoe hita ny fahabanga-toerana de mamoaka didy mamoaka are ndray zany ny ao amin'ny ACC hoe ira ianina ny solony ny ao amin'ny fa tsy ny any amin'ny assemblée nationale la mamea ianina ny tiana solony ao no mamea ianina no misolo ny toerana banga tatsy ananina itsy de nitovy koa ny aty amin'ny conseil municipal zay karazana parlement kely ny tanàna hoe hita ny fahabanga-ny toerana de ny any amin'ny tribunal administratif zany no manao notification ndray hoe ity olona ity no misolo ny toerana banga atao ny vovolakevitra ny tanàna vahatreo zany hatramintsika amin'ny teny zao tsy mbola feno ny toerana roapolo eny ary de rehefa niala elaela kely tao Tomasina tao le sambo lehibe zay miandraikitra ihany koa ny resaka fitsaboana mamaim-pona le Mississippi zany de tafaverina ao Tomasina io sambo io omaly 10 febroary rehefa niala tao an-toerana noho ny fikarakarana ara teknika tsy maintsy natao tany Afrika Atsimo marina fa iroso amin'ny asa fitsaboana manomboka ny 10 martsa ho avy zao reo dokotera mpandidy ao anatin'ity sambo ity ary isy ihany koa ny fandraisan'izy ireo ny aretina mahavehivavy zay nalaza omaly raha toka nanao ny fanambarana ny eo anivon'ny mpiandraikitra azy io araka ny fanambaran'ny jirama moa zany de miverina indray zany tahaka ny lakolosy mpiangonana ny feonomaly any tena miverina ny androany ny tsisy aza moty novoronina mainka mokony izy an'ity orana ity indray nanao fanambarana izy ireo ny omaly fa dia isy fahatapana matetika ny eto Antananarivo ka hatrany Atsirabe noho ny ilay oram-baratra fisian'ny andro ratsy zany no marina nefa fa iverina am'laona izy io rehefa miverina tonitony ny kotroka raha ny ara-parantanjahantena indray no anizantsika nyty Tomaso ity rehefa tonga eto Madagasikara ireo inspecteur roa avy ao amin'ny kafy izay jery ny kianjany bariany Mamasina raha efa azo andraisana lalao na tsia iraisam-pirenena ity kianja ity zay mariana fa efa navoazina naboarina ary mbola navoazina de io ndray izy io zany mana hoe ahoana sy ahoana ny toyany ka de rano fanamariana voaray de efa eo ampijerevana zany ary efa afaka manome fakatoavana izy ireo rano vaovao voapita de mitoy ao anatin'ny vaovao ihany isika malagasy manodidina ny 380 isa-taona no maty noho ny fifohana sigara araka ny nambaran'ny docteur Aurélien Ravelonjoely Andriambaloary Tafika Talea Office national de lutte anti-tabac. Ary maranantsika ny Tomaso marana ity de vaovao tao la Frantsa tao izay anisan'ny matsika kely any izy ity 420 ora tsy nitsahatra ny azakazaka tao Paris i Riles mpanao rap frantsay ampahafantarana ny anarany ary anaovana dokam-barotra ny rakirany faharoa no antony nanaovany ity fanamby iray ity zany hoe 420 ora tsy nitsahatra ny azakazaka tsy vitan'ny azakazaka fotsiny ity ranamana ity dia nasina karazana tsofa miodikodina tao arinany
mba ampiakarana kokoa ny motivation zany na ny hoe enerjika zay tsy de fahita firy ihany keo izy ty ohatra ny sino ngitaboly sy karana petakorona zany nefa de zavatra nitsatranga tany velany tany fa ty andro ty moa de andro maneran-tany ho an'ny radio de zany keo mbala tsara mba resahana ihany zany fa misy antsy aloha ambady keo miaraba tompoko manao ahoana ianao le raha komina sainareo sy nalava resakarareo zany no resahana amiko lo mialatiny aminareo mialatiny mialafony sika tsy mitovy evitra marina zany ary afaka miadika tsara misy raha ohatra hoe fa raha fijerika le resakareo ray manontolo de mbola mitoy ihany le movisy ho anareo zany pasaka zao de fa nafantareo fanahy amin'ny alalany ampamokamokanareo amin'ny raha mahina moa ta izao ndray makany makarory eo amatana zao position fifidianany anilika zavatra anilika tsy mety rehetra any de miala fony mba olona boribotelina vokareo am'zany na ina filazanareo na ina faranareo de nareo no manao mafana sy mangatitsy eo amin'ny commune anty zany ena vokarak'zay zany tsy de vatinareo zay ary ampatasareo de fijanona solobavoaka tamin'ny Madagasikara moa zaran'olona hoe président commissionnany vavany miala azafitsarareo am'zany lafa raha ohatra reny tsy voafitareo ampahesanareo de toy soana le politikanareo ary zany atsoparoa zany mety afaka mbola anoy ireo zay mihitsy ingely le logika izy mbola misy zavatra afaka nataon'ny fanoherina teo anivo filahakevitra ny tanàna teo anivon'ny bureau permanent zay efatra ny constitué an'izy président vice président deux rapporteurs ny rapport de force zany efa taty amin'ny opposition telo soray inge mibolina teo amin'ivon'ny bureau permanent zany hoe telo soray zany de hoe tsy maintsy verohena ny président satria anirmary iny misy zavatra rehefa atao anivon'ny filahakevitra anapaka ordre du jour de mandalo ao de zay zany de tokony raha atao anatin'ny commission zany rehefa taty amin'ny commission raha ohatra ka enina ny commission totomay tomba nazo efatra de 4+3 zany de 7/10 zany nge zany logikalizy hoe raha ohatra ka bureau permanent no mijery de manana le 1/3 raha miditra ny président de commission 7/3 de 7/10 zany hoe 3/7 ny rapport fa maninona tsy tonga taona zany nge le zavatra ao anatin'lizy satria tena ny rehetra de mbola samby resy lahatra zay le tonga mivory zay tsy feno tsy nentina tsy nandray anjara mihitsy tamin'ireo fivoriana rehetra zay nataotao amin'ny trano mera ny apahany tamin'ny tim zany tsy maintsy tenenina zany faharoa tovy an'izany koa tao anatin'ny mouvement tsy maintsy teneninay zany zay ny réalité tonga 100% foana ny avy amin'ny ty tanindrazana de inona mahatonga zany rehetrarehetra mety hoe mety hoe ny toute absence excuse daholo ingeny rehetrarehetra afaka tsy tonga fa lizy rehefa avy eo lasa manahirana be zany le fa zay ny position anay de fa mazava fotsiny ao anatin'lizy da aloha raisina ty antso manaraka ty miaraba tompoko miaraba tompoko miaraba efa tafiditra tapaka izy tapaka ny connexion miaraba tompoko miaraba fala salama arabanatataty marembo fotindray resaka kely tenle ramfeny tafiditra voalohany teo ohatrany tonga de manome tsiny be an'le titanindrazana za zany mahita an'le resaka politika fa izao misy ny teo lohany tena hoe tsy teo elonjelenina mihitsy satria raha mandinika le raharaha politika tao de zao hatramin'izay renakoroareo foana fanarina ny TGV de tim zany akory tsy manaraka an'le tim fa efa hita fa tsy naomby le tetikaty hatramin'izay de maninona raha mba omena olo-kafa nay aloha no ataotsika ohatra président fanoherana de revre ny tenin'ny mpanolo-saina teo alohan'ny tanàna Clément Sararnily Normaly hoe hiala tanteraka handiriry ny tim inona zany ny tiana tongavana amin'le zavatra amiko manokana aloha amin'ny fanoherana de zao ny tanjona de tokana ihany velanjo tidijatona eto amin'ny firenena zao ka io raha amiko manokana na firehana toko politika izy io na firehana toko politika izy io de zay afaka an'le jatona no tokony imasotsika jereo reny zao ny AVM tany Masingana mivadika daholo fa io zany tena tiako atongavana de zao
misy tena teo tompony mihitsy eo amin'ity fanoherana ity hoe reto zany miala fa ianona ny tena tompony io ka zao zala faly riny ao amin'ny fitondrana amin'izao satria tsika samitsika zao miady an-trano fa raha ohatra ka tindeta ny stratégie teo aloha maninona raha mba hovaina indray stratégie amin'izao zay zala fa raha afaka miverina dia miverina aina lay fahitako anazy ohatrany lay sary mitranga rehetra rehetra ohatrany hoe ny rehefa misy eseka dia ohatrany hoe na misy zavatra tsy milamina ao a dia ilika ty amin'ny ty tandrazana foana lay zavatra mitranga dia mampatsiaka kely fotsiny hoe tamin'ny toam-piasana teo alohany eny izy foana ny hoe maro anisa mazoto teny mpanohatra fa tena hoe zay naleva taony nandeha daholo ihany zao hoe nisy namadika foana tao ka zay le izy hoe le marina hoe politika natao a misy zavatra hoe tsy mety a fa samy tokony andiny tena ihany ao anatin'le izy fa tsy hoe anilika foana ny tsy fahombiazana any amin'ny hafa hoe mandeha fifidianana be ny tanàna de hoe satria nareo zao dia mandeha ny ao amin'ny filakevitra municipaly de satria zao sady tsisy ty tandrazana tamin'ny fifidianana teo aloha tamin'ny mandat teo aloha ty majoritaire tao niaraka satria moa hoe mifindrana koa i Clémence Siry ny combat sasany miaraka to ena kely le radio anao aedo kely le radio mpanolotsaina ny tanàny za zany teto efa nisy zavatra vidinareo tao dia efa niteny revolany indray mandeha dia hitaritarika olany foana dia io le izy fa mibotry mpanohatra ho ray ihany fa tsisy mpanohatra roa zany rehefa tsy mpanohatra miaraka maro ianao dia tsy mpanohatra ianao zay amiko ana zay ana manokana mihitsy matoa ianao sitaka tamin'le tena fanoherana samy manana an'le toerany koa moa zany tsy amin'ny mezatsiany olona io fa zay koa foto-keviny dia anazy manokana any zany fa raha olona tena mitsinjo an'ity renivohitra Antananarivo ity efa diso kajy hatramin'ny fa tokony tamin'ny voalohany dia efa niaraka navondrona ny hery fa tsy ny saratsarana zao dia efa hita tao an'ny vovonana anankiray milaza ho troisième force efa nisy ray mivady aloha to dia misy ohatr'ireny miseho ohatr'ireny za tsy hiaraka fa hiaraka amin'ny fitondrana fa tsy mody hoe za mpanohatra nefa ry ambadika ry zavatra hafa ny atao fa zay nitenenako hoe fa diso kajy tamin'ny voaloha fa rehefa tsy niaraka tamin'ny voaloha tamin'ny fifidianana be ny tanàna dia efa tsy hitako izay mahafanoherana areo rehetrarehetra ao zany raha hoe zay mitenenareo io tsy amin'ny mezatsiny hoe za ty tandrazana dia nanao be ana hoe ty mananao ohatr'izao dia tsy nanany fa to dia nareo rehetrarehetra milaza mpanohatra ao mihitsy ny any to dia itsiko amin'izay tsisy fanadiova-tena hoe za ty za ty tandrazana na za troisième force tsisy mpanohatra ao zany tsisy ao fa raha tena ty an'ity renivohitra ty tokony lany ny mpanohatra zay zavatra rehetra narotsaka tao fa rehefa tsy lany tsisy mpanohatra tapitra sotra tompoko malalaka amin'ny hevitra ny olona rajaina amin'ny heva mihitsy fa tao anatin'le izy raha ny firafitra le bureau permanent fotsiny dia nahitana zany hoe 3-1 ary tokony logika an'izay tany anatin'ny resaka commission fa dia nandeha fotsiny le izy zany tao anatin'le io zany tsisy resaka fanadiovan-tena milaza fotsiny satria tsika sady mampalala zay le zavatra nisy zany resaka zany za zany no tena mahitsy indray amin'ity erreur stratégique nanaovana démission alohan'le session extraordinaire satria tena une voix 2 mois sady raha nieritreritra zany hoe voasolo azadino ny ao amin'ny fitondrana no afaka maneno hoe maneno sénateur dia tonga ny ampitsony iny manao session spéciale lanaovana investiture an'le olona na dia hoe session mbola mivolana me fa ianao ve tsy ao anaty fitondrana dia ahoana ny eritreretiny hoe raha nao démission androany le conseil municipal dia eritretra hoe voasolo androany izy tsy possible zany ny any amin'ny mpitondra iny no afaka teo ataovy zao dia zao any solonio dia ataovy satria ny manolo sénateur zany i tsy maintsy mbola mandeha daholo ny acte rehetrarehetra misy hoe misy toerana bangatsy amin'ny sénat satria moa zany placen'ny PDS teo aloha zay nodemandra no fenona amin'ny alalan'ny côté présidentiel la entière dia izy no afaka manao an'izany hoe mivoaka androany nomination de rapisy tonga dia natao ny investiture fa ny ianao ve va ty evelan'ny fanohera hevitro manokana zay za bruto hoe tena erreur stratégique zany tokony ny andrasana le hoe 3 jours very toko raha fahalamana dia tsy andry hoe orinany 3 jours vita daholo zany reo élection zany ilana amin'ny vatony tsirairay manan-kery no natao le démission indray aloha zany affaire interne andry zareo zany fa interprétation resaka hoe lecture politique fotsiny ataoko hoe
erreur stratégique zany tsy fantatro rehefa tiany zareo natongavana mihitsy koa ve le izy a de rehefa vao rehefa ohatra ka tsy tonga amin'le zavatra ny eritreretra le zavatra mitranga dia ny hafa no mety mibaby an'le inona ty izy le favoazana bon hita eo moa zany nitohina ao anatin'le izy miaraba tompoka raha ohatra misy antso vonona any ambadiky any miaraba tompoka miaraba salame salama ohatrany tezitra be le ranomarina le zanakatolo misy marina amin'ny tany any a fa ity moa tetateta le fanaovana politika rehefa le fiarahana tahaka an'io ao anatina fitetehana politika dia tsy maintsy misy foana le miefitina azo hoe enjana ary tena madio pur et dur re de ty hevitra manahirana be mihitsy fa dia manatantena fotsiny manana simban'izay miaby de fa de matetika ma na tena zay mihitsy le izy a rehefa politika sy fahavary tena fahavary hoe ny politika misaka fotokefa fa zay aby reny matetika mbola azo hoe fa mazava nzay zany fahavalo politika de mazava momba azy ka le fifaninana samy ao anatiny ao tena mifanjefo iresy fotsiny ohatra tamin'ny repoblika faharoa ange navahana tsara zany le olona hoe rehefa tsy nitolona de tsy izy ary de nanazatena moa tamin'izany le olona mieritserika fa démocratie izany resaka révolution socialiste zany no abrabinatra moa hoe révolution socialiste révolution arima fa tena enjana be ny nataon'ny arima ao an'izay miaraka tamin'ny tao anatin'le hoe mandatezatenyary tolo be votana ohatra hoe miambotoko fokety ohatra ny MFM de ny anankiray tsy tononkolonara fa le pasteur ny tena ankalarana zay zavatra zay mandresy izy moa